fivelina lehibe indray ary lasana babolala no ianona amintsika eto amin'ity androany ity raha tazao fandarantsika fa afaka fembena zay rano amin'ny fandarana andramoka izao ny akiradio kamba anatinatiny bavaka fiembenana ary ny groupe zay maresy zay miaraka aminay foana isan'andro san'andro manototosan'izao fandarantsika izao de miarahaba antsika rehetrarehetra indray tratrantso eto amin'ity androany ity tanata zay fotoana ilelatsy ny eonan'izay faly be indray mahitanareo ary de matoky sy mihitsy fa de iainga indray tsika nompo an'Andriamanitra iazakazaka amin'ny fianafanana fanapoa sy fitiavana an'Andriamanitra de tahin'ny tompontsika mianakavy de misaotra anareo koa tonga eto na de efa alina tahaka izao ary ny andro de fiadanan'ny tompony amintsika tsirairay avy ohatry ny efa 3 taona efa elaela tsika ny tsy teto fa de faly tena faly be zay mahitanareo ifampahely indray tsika manomboka androany etsika mbavaka foana mba hobetsaka indray no voakasiky ity fandarantsika ity mandritra ny taona tom-piasana vaovao 2 sy 4 arivo sy 3 sy 4 arivo mbola tsy tonga jesosy de tahin'ny tompontsika mianakavy de faly be mahitanareo fanontaniako voalohany aloha hitanareo ve hoe iza niditra voalohany teo fa somary nisy tsy hitako kely taty amina taty de mba misy manoratra kely azafady iza mba hitanareo mba niditra voalohany teo androany zay mba latsapany tena hoe niditra voalohany teo de mba miteny azafady iza mba hitanareo niditra voalohany teo androany fa za manokana aloha de nitako aty aloha felana rakoto ka tsy haiko raha marina zay na tsy marina hoe felana rakoto felana rakoto niditra voalohany teo de Andriamanitra ne raha nabavy felana rakoto ame anao hitahanao taka ny hitahiny ny voro mahery de ho ataon'ny vehivavy mahery tena hoe mameno ny banga rehetra eo amin'ny ankonanao mameno zay rehetra ilaina eo amin'ny ankonanao de ho ataony taka ny voro mahery andeha tsy ho reraka ianao raha nabavy felana rakoto mena anao ny elatry ny voro mahery ahafahanao manidina lavitra ho tahin'ny tompo zo felana rakoto de iainga vaovao ihany koa ianao amin'ny hafanapoa amin'ny hely ara-panazy tsy takatry ny saina de ho kasian'Andriamanitra sy ho vatsian'Andriamanitra ho tahin'Andriamanitra foana zoko felana rakoto ko da leonina narakaraka anazy tao tahin'ny tompo de taorina azy re tsy misy hita fa tonga de amin'ny tozo Mikael tsika zao tahin'ny tompo tozo Mikael miaratsindra nisy tsy voatenako tany ambonimbony tany tozo Mikael Erika Araka tahin'ny tompo Koda Leoni Mani Nico bonsoir Mami tahin'ny tompo Kadaka Malala Fity Tina Rakoto Arzaka faly be mahitanareo Rodine Marie manambotso tonga soa ranabavy Lina artizanay de Madagasikara tonga soa Erika Anatra iaingony rininy ao ihany koa Yama Sandola Verselina Andoandry tonga soa Eliana Anova Rosen tonga soa daholo Kodaniela Maniko Lavlitina Eliza Tsiala Razana Soa Sylvie tonga soa ny aina mahely soa ao ihany koa Andrina Suzel tonga soa Kodaniela Fity Rantalina Marie Charline tonga soa daholo sika mianakavy Razana Monika Marijo Tozo Mikael Claude Ravelarso Mapionna Falrertovo Vlitina Razana Soa Sylvie Razana Monika ohatry Verinany any Yama Nova Rosen Claude Ravelarso Terira Albenja Jesosy Mahery izy zany Jesosy Mahery Zamina ny aina mahely soa Rosina tonga soa ihany koa Bartel Zoko Bartel Bekisola nahazo azo mihitsy hoe zako ka mba ampitoromaso kosa de mba nakanakainy fa iena ihany io rehefa tonga ny fotoam-piasana Nirina Rodriguez Marijo tahin'ny tompo ranabavy rahalahy Alain asany apôstôly mihaja Jesosy Mahery
ajasikapatitsy tsiramboaramielina erika anatra mivolangana tsara ve za tahiny jesosy azy zany saotranareo any esy mbola tiana sandrias za zao androany mbola hitan'izany tonga soa falibe zay mandray anao androany ao vitako tety de falibe zay mandray anao any esa tonga soa miana maheno soa maniko itojo felana rakoto alleloia falibe ke zay mahita anareo e suzella ye lantony aina raha maharavo ny anarany ry havana sa izy mitahy izy mitagean'ny lantony aina tahiny tompotsika menakavy verselina tonga koa zany anova rosaina zandriny zoky selina alleloia tonga soa izy de mamy sirandry tahiny jesosy tagiany Agnès daholo ty fitiavana marina misaotranao tahiny tompo iandry ny any Edith alleloia falibe zay fa voatongy anao de patongy anao de fa mafana fo amin'ny fizarana ny fandarana isaorana anao zany de tahiny tompo Agnès eny ary lasa ndray tsika ary androany tsika de anao somary fandarana tsy de hoe manokana ahoana moa e fa zahako ihany nitory-teny eto androany mba ilaila tsy niona teto tsika de zany hitona tenin'Andriamanitra miaraka amiketo kosa nefa androany de raha navavatsika soame ho ivavaka fanomboana ndolo apetraky tombotsika mivavaka zao fandarana zao takany mahazatra aina de afandrosotsika ny navavatsika soameva tahiny tompona mintsomakirina ametraka amin'ny fotoam-pirantan'Andriamanitra aloha tsika de andao aloha ampandrosotsika ranabavy soameva hitondra ny vavaka fanomboana rehefa aveo tsika de andao aloha hivavaka amin'ny fanomboana zay aloha ny ataotsika voalohany tahiny tompo ary ranabavy soameva avy hatrany de anao ny fitenenana maherezy tahiny tompo pastera tahiny tompo atsika manakava de mbola faly miarabantsika rehetra izay tafavoreto amin'ny fandarana andramaka zao am'izao takariva mafinaritra izao miaraka hivavaka atsika Jehovah tsara indrindra izay iainan-danitro ianao mpanjaka ny mpanjaka ilay nahary izao zava-drehetra izao nahary izao tontolo izao nandritra ny anemana ary hitanao fa tsara izany Jehovah ray malala dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito anao ary notahianao sy namasininao izany andro fahafito izany Jehovah ray malala dia sabata izany Jehovah ray malala ianao derainay sy ankalazaina ihany koa raha mbola tafiaraka sy tafahoana eto zay anambarana tsaranao sy ny fitiavanao Jehovah ray malala tsara indrindra ianao ihany koa nisoranay nanome androm-pivelomanay anisan'ny tokantrano tsiraray avy sy namonjy anay amin'izao fotoana izao engane eto Jehovah Andriamanitra tsy ho very fotsiny Jehovah Andriamanitra ny fotoana eto fa ama olana salibahana avy any aminao Jehovah Andriamanitra ny solution rehetra anasitrana ny marary ampahery ny kivy Jehovah Andriamanitra ity fotoananay eto zao Jehovah Andriamanitra ray anao ry Jesosy Kristy tompo Andriamanitra velona izay ampiteny ny mpanomponao izay mitondra ny toriteny eto izay itory ny filazany tsara masinanao mangataka aminao aho de ndreny lelany ry Jesosy Kristy tompo eny koa pastera izay amelabelatra anao indrena ny lelany Jehovah Andriamanitra ataovy hafo ny fanahy masina ivoaka ao ambavany mba ho sabatra lohalela hitsindrona ny fony tsiraray avy anatokantrano Jehovah Andriamanitra angataka aminao koa ho avy Jesosy Kristy tompo mpanjaka raha kofiny ranao soa ranao masina ny fitaovana rehetra zay ampiasainay na ny connexion na ny telefony zany isa tokantrano Jehovah ray malala tsy to misaotra anao zay tompo ray masina ka tsy pieny fotsiny zay eto
fampiany mpakato ary mpiarinay amin'ny fiainanay izay rehetra ambaranao eto Jehova tsara indrindra o. Sotra Jehova Andriamanitra tompony sabata o. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony sabata angatahako izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Alleluia. Sorantsika ranavavy Soameva tanatin'izay vavaka matsiro izay netiny teto amintsika izay. Alleluia. Androany moa ny toritenitsika dia somary nasitsika titre kely anareo izay nahita ny publication izay efa natao. Ny raha asiana lohateny kely ny fandaharantsika ny toritenitsika androany dia izao ilay titre ny hoe tsy olombelona no andrasako. Alleluia. Tsy olombelona no andrasako fa izy ary no andrasantsika. Alleluia. Tao anatin'izay fialan-tsasatra izay moa dia fantenenantsika foana hoe ny vatantsika no miala sasatra fa ny fanahintsika tsy miala sasatra. Dia tao anatin'izay vakansa izay dia mba nisy ketriketrika kely nataon'reto rahalasana bavintsika atao amin'ny groupe izay maharesy. Fombanay moa no manao mihirahira, tia mihirahira, tia manao fahatserovana kely resaka amin'ny resaka hirahira. Dia tao anatin'izay fialan-tsasatra izay dia mba nisy zavatra vokatra kely mba nikarakaraina ary ilay izy tena mifandraika tsara amin'ny fotoanantsika androany. Ka raha tsy olombelona ary ny andrasantsika dia izy ary no andrasantsika. Ka andeo alohan'ny toriteny dia ataontsika tirity. Ampifaliana be mihitsy no anoranay eto amin'ny Aki Radio sy lekizy eto amin'ny groupe izay maharesy an'tira izay efa renareo tirity fa mba nizanana asiana sarisary kosa ilay izy mba ahafantaranareo iza daholo ary reto ankizy eto amin'ny groupe izay maharesy reto. Dia te hanasanao ary hijery an'tytsika hoe miandry anao izay mariana etona fa iran'ny groupe ino moa feon'ny mpandresy azafady indrindra tompoko. Groupe feon'ny mpandresy an'ny Tamatavy ny tompony tirity fa mba nindraminy ny groupe izay maharesy nindraminy eto amin'ny Aki Radio mba irahantsika anaovana fahatsiarovana kely. Ka dia manasa anareo ary zay mijery finaritra fa dia ity aloha ny vokatra izay natao dia eo nareo mahita ny ankizy rehetra ato amin'ny groupe izay maharesy. Misy any aloha ny tsy ao noho ny antony samihafa fa zay eo aloha dia ireo no isaorantsika an'Andriamanitra. Ka dia mijery finaritra ary tsika rehetrarehetra rehefa feontsika aorian'ny tirity hiditra avy hatrany amin'ny toriteny. Izy ity moa ny groupe izay maharesy rehetrarehetra saika ny rehetrarehetra no nandray anjara anatiny. Dia fity kosa ny mba nanao kely an'ilay montagen'ilay izy montagen'ilay vidéo isaorana azy isaorana an'Andriamanitra nasan'izany izay zany. Ndao ary mino finaritra ary tsika mianakavy ndao ary. Groupe izay maharesy mihira manao challenge ny hira atao hoe miandry anao groupe feon'ny mpandresy Tamatavy.
nandalo miady nisy namana ifanandalo zay nampitanondro nampilatsaka andranomasy kanefa zio amafifoketony nivoady zay nataoko teo anatrianao fony voaresy lahatra fa nininona amitseo dia tsy ala fa ifiditra aminao fony ty zanakao Alleluia, soratsika an'Andriamanitra. Ahoana fahitanareo an'ilay izy? Tsara, mahafinaritra. Isaorana an'Andriamanitra navitany zany hira zany, anisan'ny hira mahafinaritra antsika eto izy iny a, dia mba nataontsika fahatsiarovantsika moa eto dia be dia be ny inona moa? Be dia be ny hira mba efa ataontsika eto satria tsika moa dia miaina anatin'ny hira dia anisany anankiray indray nefa nataontsika teto zao izy avy tadidinareo mba nataontsika hira teto, nataontsika teto a le hira le averina kely ao ary averina kely no averintsika kely ary le hira dia mijery tsara am'izay nareo a, mijery an'le izy a. Alleluia, ao ary averintsika kely a. Na za koa arika mbola mba te hijery nijery an'le izy satria mahafinaritra be mijery anareo e. Zay manokana dia misaotra anareo rehetrarehetra izay nandefa ny vidéo anareo a nanao an'iny. Ao na fahitanareo an'le sanganasa mety tsara ihany io. Soratsika an' Jesosy ndao ary asolo ary a, ndao ary averintsika kely a amin'izay nareo a makafy tsara. Teo mbola surprise be taminareo zareo zao vao tena hijery tsara hoe aiza moa le sarako teo, ndao ary minofinaritra indray ary. Tanti la la
Daniat nisy namana ifanandaho zay nampitanondra nampilatsaka an-dranomasy kanefa Jehova amafisoka etony nivoady zay nataoko teo anatrehanao fony voaresy lahatra fa nininona miseho dia tsy ala fa hifiditra aminao fono ty zanakao Halleluja sotran'i Jesosy dia hitra amin'ny ten'Andriamanitra amizay ary tsika dia pôzy dia zany tena finahitra anareo indrindra teo nefa samy tiany pôziny daholo ny rehetrarehetra fa ho anareo le mpijery le mbola tsy tao fihetsika tena mba nakasika anareo indrindra tao anatin'ireny vidéo reny. Halleluja hitra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika mbola fanomboana ihany reny fa mbola hanao hafa ndray tsika ao aorianao. Halleluja dia ataontsika fahatsiarovany reny. Halleluja makasitraka tsika rehetra mihitsy marina zany tsika rehetra mihitsy ny nafinaritra daholo nisy ny sahirana mihitsy nanao an'ireny pôzy pastera ve pôzy ve nafinaritra daholo ny pôzinareo ka ny Jonathan koa ary nafinaritra tsara mihitsy. Ndao ary hitra ten'Andriamanitra tsika averina re aza matahotra nareo fa ho publientsika anatin'ny page iny rehefa avy eo misaotra anareo ho publientsika anatin'ny page iny rehefa avy eo dia afaka jerenareo ao afaka ao nareo mandinika tsara azy rehefa le eto izy tsy dia mazava satria manao zoom automatique mantsy le telefôny nanaovantsika live ty telefôna rehetra moa zany fa tsy ny antsika ihany dia rehefa misy zavatra miova misy zavatra mitselatra na miova ny sary dia somary ohatry ny misy flou kely zay le izy dia tsy hitanareo tsara ny atsara fa rehefa avy eo izy hitanareo amin'ny vidéo tsara dia afinaritra be mihitsiny ny fahitanareo an'le izy. Zay fa dia misaotra anareo tahin'ny tompo daholo tsika mianakava misy mbola tsy voaravako areo Maman Valtina, Tsiramboaramiel, Eliana efa narabaiko teo, Tina Rakotoarzaka Lantony Irina mbola tsy narabaiko teo, Angelina Diamant Sondalany Irina mbola tsy narabaiko teo misaotra antsika Lovely Ando Andry fity moa zany nisaorantsika amin'iny fa za tsy natao anatin'iny fifitiny no nanao ny montage iny nisaorantsika n'Andriamanitra zany nisaorantsika azo ko dia antsika mavaka foana izy. Halleluja ny lohatenin'ny fandarantsika androany izao manao hoe tsy olombelona no andrasako fa misy tokoa mantsy olona ny andro olombelona tato amin'ny baiboly tato dia diso fanantenana le hira nataontsika teo hoe na dia tsy hamontsy na aza ny aviavy na tsy sisy voany aza ny voaloboka dia zao za mbola manantenanao ary sambatritsika manantenan'Andriamanitra satria raha olombelona nandrasantsika dia ty misy olona anankiray entiko aminareo eto androany
ijery ten'Andriamanitra amin'ny Genesisy. Amin'ny Genesisy toko faha-efapolo. Genesisy a toko faha-efapolo andininy voalohany a hatramin'ny fahatelo amby roapolo no vakintsika androany. Afa veritsika ila viny amaranantsika ny fotoana androany e. Alleluia. Sarin'olona hafa ilay veritsika indroa intelo koa fa tsika zao na Marisô. Ndao ary. Ao amin'izay antsika hifantoka amin'ny ten'Andriamanitra fa avy eo veritsika iniriny zany a. Alleluia. Nisy hatramin'ny Madagasikara reny sary reny a, tany Belgique, any Suisse, any Allemagne, any États-Unis, eto Frantsa, any Koweït, any Arabie Saoudite. Zay nisy tamin'ny sary teo. Alleluia. Ao ary. Ndao ary rehefa tsika amin'izay ary ny toriteny a, mba hanoratra le verset amin'izay ary tsika. Genesisy a faha-efapolo andininy voalohany hatramin'ny fahatelo amby roapolo no vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe ary taorian'izany ny mpitondra kapoaka ny mpanjakan'ny Egypta sy ny mpanao mofony dia diso tamin'ny mpanjakan'ny Egypta tompony. Ary tezitra indrindra tamin'ireo tandapany rolahy ireo farao, dia tamin'ny lehibean'ny mpitondra kapoaka sy ny lehibean'ny mpanao mofo. Voalohany asika sary a, dia amin'izao zahako mamaky. Andininy fahatelo. Dia nataony tao an-tranomaizina izy roalahy, tao an-tranon'ny fen'ny mpiambina tao anatin'ny tranomaizina izay nifatorany Josefa. Ary Josefa notendren'ny feno mpiambina ho eo amin'izy roalahy, dia nanompo ireo izy. Ary toe-trandro maromaro tao an-tranomaizina izy roalahy. Andininy fahatelo. Ary nanompo izy roalahy indray alina, dia ilay mpitondra kapoaka sy ilay mpanao mofony mpanjakan'ny Egypta izay mifatotra tao amin'ny tranomaizina, ka samy nanana ny nofony araka ny hevitry ny nofony avy izy ireo. Andininy fahaenina. Ary Josefa nakao aminy noho ny maraina andro ka nahita azy, fa indreo nalahelo tarehy izy. Dia nanontaniany Josefa ny tantapany Farao izay niarany fatotra taminy tao an-tranon'ny tompo ka hoy izy, nahoana ny malalahelo tarehy zato ianareo ankehitriny? Ary hoy izy roalahy. Ary hoy izy roalahy taminy, nanonofo izay ka tsy misy malaza ny hefiny. Fa hoy Josefa taminy, tsy avy amin'Andriamanitra va filazan'ny hevitry ny nofy? Masina ianareo, lazao amiko izany. Dia nambarany lehibe ny mpitondra kapoaka tamin'i Josefa ny nofiny, ka hoy izy taminy, nofoko fa indro ny nisy taom-boaloboka teo anatrehako, ary le taom-boaloboka ny sampana telo, ka noho ny nitsimoka izy dia niposaka ny voaniny, ary ny sampahony nahavanina voaloboka masaka. Ary tena tanako ny kapoaka ny Farao, dia nalaiko ny voaloboka ka ny fiazako teo amin'ny kapoaka ny Farao, dia natolotra eo an-tanan'ny Farao ny kapoaka. Ary hoy Josefa taminy, zao no heviny, ny sampany telo a dia atelona. Ao anatin'ny atelona dia asandratra Farao ianao ka ampodiny ho ao amin'ilay mipetrahanao. Dia hanolotra ny kapoaka ny Farao eo an-tanany ianao, tahaka n'ilay fanao fahiny, fony ianao mbola mpitondra kapoakany. Andininy faha-efatra ambin'ny folo. Fa mba tsarovy ary efa mahita soa ianao ka tsarantitra ianao hiantrao dia lazao amin'ny Farao ka avoay ato amin'ity trano ity. Fa nangalarina mihitsy avy tany amin'ny faritra Hebreo ary aty koa tsy mba nanao izay tokony ho nanaovana eto amin'ity lavaka ity. Alleluia. Rehefa hitan'ny lehibe amin'ny mpanao mofo tsara fa tsara ny filazana ny hevitry ny nofy, dia izy tamin'ny Josefa, za koa nano nofy hoe indro lolo karaba feno telo mofo fotsy ary teo amin'ny karaba ambony indrindra dia nisy ny finanan'ny Farao samy hafa karazana rehetra fa ny mpanao mofo, ary nohaniny vorona tao anatin'ny karaba zany izay ny lolo avoko izany. Tena maro Josefa ka nanao hoe izao kosa ny heviny, ny karaba telo dia atelona. Ao anatin'ny atelona dia asandratra Farao afaka aminao ny lohanao, ka antony amin'ny hazo ianao dia hohan'ny vorona ny nofonao. Ary tamin'ny andro fahatelo izay nirenan'ny taona naterahan'ny Farao, dia nanao fanasana ho an'ny mpanompo rehetra izy, dia nasandratra ny lohan'ny lehibe amin'ny mpitondra kapoaka sy ny lohan'ny lehibe amin'ny mpanao mofo teny amin'ny mpanompony.
ary lehibe ampitondra kapoaka de nampodino amin'ny fitondra ny kapoaka indray ka de nanolotra ny kapoaka hitanany farao izy fa lehibe ampanao mofo kosa de naantony araka zay fanazany josefa tamin'izy rola avy andiny fatelo ambyroapolo kanjo tsy mba natsiaro an' josefa ilay lehibe an'ny fitondra kapoaka fa nanadino azy. Alleluia, amen. Hoy le teny kanjo tsy mba nahatsiaro an' josefa ilay lehibe amin'ny mpitondra kapoaka fa nanadino azy. Any amin'ny andiny faefatra amby folo sika de nahita manao hoe niangavy josefa niangavy an'ity rahalahy ty hoe mba tsarovy aho. Alleluia, izy hoe mba tsarovy ahako satria na nisy soa azy i josefa. Mpanangataka zany josefa ry havana malala hoe aoriana ty zavatra toko anao ty satria fantatro fa ho tafity ianao, fantatro fa ahomby ianao de mba mangataka aminao aho hoe tsarovy aho. Ry havana malala tsy tsaroany ty lehilahy ty nefa ny josefa rehefa tafavoaky izy de adinony tanteraka tsy tonga atao an-tsainy kory hoe misy olona tokany zavatra nangatany josefa taminy tsy zavatra ngezabe mba hitenenany amin'ny josefa mba hitenenany ity latian'ny farao momba ny josefa fotsiny zay fotsiny nangatany any hoe valopity farak'izay azo atao sarotra manao an'izany, sarotra manao an'izany hoe tafavoaka ianao de mampatsiahy fotsiny ianao miteny amin'ny farao hoe ary misy olona atao hoe josefa izy io nge mampalahelo fa tena namidin-dralàna katy fa izy io nge tsy fahotany tsisy fahotany mahatonga azy hatrany am-ponjany ary indrindrindrindry izy ange tena nahitako soa nahitako fahasoavany izy ange ny anton'izao zavatra misy eo amin'ny fiainako zao betsaka ny olona eto amin'ity tany ty eto amin'ity zao tontolo zao ty eo amin'ny fiarahamonina no miandrandra zavatra aman'olona ohatr' zao ry havana malala miandrandra valopity. Betsaka ny olona no miandrandra valopity eto amin'ity zao tontolo zao ty. Ry havana ary diso fanantenana, diso fanantenana satria nahoana no mahadiso fanantenana azy satria ny olona manadino, ny olona manadino. Zany va ny te-apailanao ry havako malala, te-apailantsika rehetrarehetra androany androantsika tsy handrandra olona, androantsika tsy handrandra olona fa raha valopity ny tedavitsika aman'olona de diso fanantenana isika satria tsy mahazatra ny olona mamaly fity ary natirantsika olombelona de tsika tia ny tenatsika de zay momba ny tenatsika ihany no tadiditsika, zay momba ny tenatsika ihany no ao an-tsaitsika. Nareo mety mahita olona be dia be, nareo nga masendra zany ary mety nareo koa raha ohatr' zany tsika rehetrarehetra rehefa misy zavatra ilan'olona tsika na ilantsika olona, rehefa misy zavatra ilaitsika de na olona roa taona lasa ary nihitatsika tsy ny fanao manaona tamintsika de tadiditsika, tadiditsika. Misy olona fantatro zay olona zay tena mahavarinana mihitsy tsy mandefa MP amiko zay olona zay raha tsy manana an'ireny le billet amidy ireny ohatra hoe opération cake ohatra hoe mikarakara fety de jereko ato anatin'ny MP anay iny tompo manao nareo any inona ny vavao mba mandraisa anjara amin'ity billet ty. Ifandraisana anjara zany natadiavako azy, fandraisana anjara
le fiainana mantsy efa mafy de andrandra inona amin'olona ko moatsika andrandra manahoana manolo isan'andro ahoana moatsika fa nefa kosa misy mihitsy ohatr' zany misy olona tsy tonga eo aminao ary zay mpanompon'andriamanitra hoe de zatra n'izany zavatra zany be de be ny olona tsy tonga eo aminao za zao misy anabavy zay eto amintsika eto mahafinaritra ana ary miarahaba anjarana bavy zany ary makasitraka azy eto mason'olona eto fa tsy teneniko ianarany fa eto izy miaraka amintsika faly foana ravoravo mihitsy any amin'ny toerana leako any maray mesazyn'izy io isan'andro zao mesaziny hainy tompo pastera mirary tontolo andro mahafinaritra be ho anao ato zao le mesazy andraso vakiko de am'izay fatany izy na defa isan'andro tsy maintsy mandray an'izay mesazy zay de isaky avy mandray an'izy de valiko koa izy de tsofoko rano koa izy alleloia aiza moa izy zay andrano izy nandefa ho an'andro aiza izy zay efa lasany ambany be fa de isan'andro tainy jesosy pastera de mirahary so indrindra hoanao sy ny ako anao misao volana vaovao nomeny tompo atsika zao de mbola itahanareo mihoatran'izay halleloia zay efa mbola itahanareo mihoatra noho izay efa vitsy zay ny jesosy amin'ny lafindrehetra halleloia ma isan'andro saika isan'andro moa zany tsy hoe kitsiko izy raha tsisy isan'andro satria be zavatra herehana fa izy ary mavita am'izany tena mahafinaritra foana mandray amin'ny mesazy zay ranabavy zay de averiko avy za tena any amin'ny foana koa ny tsotraniny de tsanoko foana koa izy rehefa mba mivavaka halleloia fa zao rehefa misy zavatra ataontsika ho an'olona de zao ny tadidio aza miandrandra valiny amin'iny atao fotsiny zay azo ny tananao atao fa aza miandry valiny raha mamaly izy halleloia arabasoa arabatsara raha misy zavatra ataonao androany tsika zao manao an'ilay groupe gamaliela anomboka indray tsika vita ny vacansa rehefa vita ny fivadikanina de ivory kely indray tsika amin'ny gamaliela anao mise au point indray inona indray ny zavatra azotsika atao afy manao amin'ny gamaliela io tsika izy amoa eritretintsika akizy faninatsika any amin'ny EPP reny ve fanina sakafo vary soka amin'ny EPP iandro ve tsika hoe inona ny mba valindre zaza renao atsika jesosy mandrisika atsika rehefa manao zavatra manaova zavatra ho an'ny olona zay fantatra fa tsy afaka ny amaly an'iny fa rehefa tsy afaka mamaly iny olona iny de mifalianao fa Andriamanitra zay no amaly ao ambadika zany alleloia amen na ravana malala fa mafy ny donana azy an Josefa teto fiainana angelavana natoky Josefa ny tiranaty na aminan'iny ny amin'ny nofiny de miteneniny ny zavatra ho tanteraka amin'ny fiaina ary tena tanteraka le izy no tanterahan'Andriamanitra le izy fa ny zavatra na variana de zao hoe kanjo tsy mba natsara an Josefa lehibe ampitoana kapoka fa nanadino azy anatonga ny lohateniny torotenitsika androany hoe tsy olombelona ny andrasako fa raha olombelona ny andrasatsika de diso fanantenana foantsika ry avana i Davida mpanjaka de nanoatra izy any amin'ny salamo salamo fahatelo amby telopolo asokosy le tsy Davida koa nanoatra an'izay ho tsy anjery za aloha mino fa Davida nanoatra satria mifanenanerana ny faharoa amby telopolo sy efatra amby telopolo Davida de mino koa fa mety Davida ihany koa natra ty fahatelo amby telopolo fa zao zavatra tenenina any amin'ny salamo fahatelo amby telopolo manao hoe ny fanahytsika miandry an'i Jehova famonjena sy ampingatsika izy alleloia rehefa mitentsika hoe tena tsaro ny aty fanahiko ty any amin'ny aty fanahiko de any anatytsika any zay
mizara zavatra vitsivitsy a maravitra antsika olombelona vatana saina fanahy rehefa matytsika dia mitsahatra ny vatantsika tsy mietsika intsony ny saintsika fa ny fanahintsika mbola velona ary ireo zavatra telo ireo koa dia samy manana ny hetsika taony indraindray ny zavatra anatin'ny fanahinao a tsy ny zavatra mivoaka ety ivelanao vetivetsika mahita olona hoe mahasika gamby ny olona iny tena mahasika ny olona iny a satria maniny mijerenao ny tarehany mety mahita kena hoe tsara fanahy be mihitsy hoe ny olona iny nefany a tsy zay ny tena izy ny zavatra ety ivelany a ny vatantsika dia tsy ampy ahalalantsika ry havana ny any anatin'ny fanahintsika mety misy olona masika be ny fahitanao azy misy olona zay miteny hoe misy lehilahy zay masika be zay dia misy olona zay manazava miteny manao hoe izy inga io izy tsy ohatran'io e nareo izy tsy mahafantatra anazy fahitan'ny olona ny lehilahy zany loza be mihitsy dia misy manazava le ranabavy io izy tsy ohatr'izany izy nareo tsy mahafantatra azy fa tsy ohatr'izany izy fa olona tena any anatiny any tena olona mahafinaritra mahalala tanana dia antra olona sy ny sisa sy ny sisa rehefa ao anatin'ny fiainantsika sika dia samy manana ny hetsika tiany ataona ny vatantsika ny saintsika ny fanahintsika misy fotoantsika anatina fahatairana dia mikoropaky tsika amin'ny maha olombelona atsika dia mikoropoka dia rahatsika bakeo ny saintsika ny vatantsika dia tongotsika dia tena manao zavatra tsy takatry ny saina fa efa henonao ngamba le hoe aleo enjehan'ny olomasika toy izay enjehan'ny eritreritra isika ravana dia manana an'izay anto hoe feo amin'ny fieritreretana ao anatintsika ao misy ny fanahintsika mananatra atsika misy zavatra tiany ny vatanao atao tiany ny sainao atao tiany ny sainao tanterahan'ny hetsika ataon'ny vatanao fa ny fanahinao anatinao miteny manao hoe aza manao an'io ny fanahintsika mananatra atsika hita vita dia niteny nanao hoe raha hiandry an' Jehovah sika raha ny saintsika sy ny momba atsika dia tsy mahandry an'Andriamanitra zany tsika mora mikoropaka isika mora mitoditodika isika mora mihetsika isika hainareo le fomba fiteny anankiray hoe mitsambikina alohan'ny baolina ny vatantsika sy ny saintsika rehefa misy zavatra dia mitsambikina alohan'ny baolina Andriamanitra nefa mampianatra atsika androany mba ny any anatin'ny fanahintsika mihitsy no miandry an'i Jehovah raha fanahintsika miandry an'i Jehovah dia izao tonontsika dia tsy manao hetsika alohan'ny fotoana na dia te hetsika azy misy fotoana ny andry an'i Jehovah i Abrahama sy Sara miandry zareo hoe hanan-janaka fa taitaitra dia nandinika ny taona izay efa iainan'zareo sy ny taona izay mandroso sy ny taona voalohany a ny teny an'Andriamanitra hoe hiteraka i Abrahama no tonga tao anatin'ny Sara le hoe aleonao manambady any Agara ilay ankizy vavin'ny Sara tsy ny taona voalohany tsy ny taona faharoa fa taona vitsivitsy taty aoriana ny andry ihany a fa tonga teo amin'le hoe sao dia taraiky eto tsika efa miandroso miantitsika tsy ho tanteraka eo ny tenin'Andriamanitra za dia ampairanao androany tsy anjaranao no mahatanteraka ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao
fa anjaran'andriamanitra no matoky amin'ny teny zay nomeny, anjaran'andriamanitra no matoky amin'ny teny fikasana zay nomeny anao. Rehefa andriamanitra no teny anao zavatra anankiray dia ho tanterahany aminao iny zay, na roviana na roviana. Ary tokony ho toky any anatintsika ravana malala rehefa hoe andriamanitra no teny. Rehefa misy zavatra renao tenin'andriamanitra teny fikasana dia inoy fa andriamanitra no teny an'iny. Amin'ny fotoana ianao mino fa andriamanitra no teny an'iny, amin'ny fotoana ianao mino fa andriamanitra no teny an'iny, alleloia, dia tokony ho afaka anatinao ny fisalasalana. Tsy mijery famantaranandro intsony ianao amin'izay fotoana izay. Isara nijery famantaranandro, Isara hoe tena efa mandroso ihany aiza ihany tana ry Abrahama ataovy fa sao tsy ho tanteraka aminao ny teny fikasan'Andriamanitra. Inona ny teny fikasana efa renao teo amin'ny fiainanao? Matetika tsika mandevina teny fikasana, indraindray tsika mino ihany tsika androany, ndray volana vitatsika, ndroa volana vitatsika, fa avy eo na amin'ny andrandrana iny azy tsy sahantsika intsony na teny miandrana iny. Ravana malala, za teny aminao androany, raha olombelona nanao promesy taminao, raha olombelona nanao fanekena taminao na mpanantena zavatra anao, dia teny aminao hoe ndanaingana maka teny fikasana amin'Andriamanitra, ndanaingana maka teny fikasana amin'Andriamanitra, ary aza ny sainao nentinao miandry amin'iny. Fa ho ny tenin'Andriamanitra hoe ny fanahintsika miandry an'i Jehovah. Zany any anatinao any mihitsy matoky, ny any anatinao any mihitsy ny miandry an'i Jehovah. Misy raha tao anaty trosy izay tany amin'ny 9 taona lasa, 5 taona lasa, dia izao ny zavatra nitranga vao hanomboka hivavaka mihitsy, io aloha natamin'ny mpanompon'Andriamanitra, dia izao ny teny mpanompon'Andriamanitra, hiverina amin'ny laoniny fiainanareo eo. Fa teneko anao ry havana malala, za ty tena nanam-ponoana eritretra afaka 3 andro 4 andro afaka herinandro tapa-bolana hiverina amin'ny laoniny fiainana. Mafana fo mihitsy na dia mifady anina tamin'izany, satria neritretra fa rehefa avy mifady anina dia izy zavatra hitranga eo. Ny zavatra nitranga tao anaty fivadikanana raha mampatsiahy antsika fa amin'ny sabata sy lahady zao tsika hifady anina. Raha pitsoalina aorianan'ny fandarana mandefa MP amiko daholo ianareo izay hiditra fivadikanana, dia hanaovako gropy anankiray dia manomboka ny sabata maraina amin'ny folona sasantsika miaraka eto anaty fotoam-bavaka, vita ny toloteny sy fotoam-bavaka amin'ny sabata, dia mbola miara manao fiderano anaty Zoom isika. Ianareo izay hifady anina miaraka aminay zany mampidira Zoom amin'ny telefonanareo, mila Zoom isika. Alleluia, zay no filazana voalohany. Ny alahady tsika manomboka amin'ny folora sasany hatramin'ny 4 ora sasany. Ho anareo efa zatra izay zatra mpiara mifady anina aminay dia fantatro tsara zavatra hitranga rehefa lahady hariva vita fivadikanana, amaranantsika ny fivadikanana. Fa tsy ho tenenina dia melo eto zany satria mety izay manjary atongavanareo, fa manana hetaheta fotsiny. Hifady hanina isika. Ny antony hivaditsika hanina dia izao, satria ny vakansyntsika somary varindrina nangatsiatsika, amerina amin'ny laoniny efa fataontsika isan-taona zany isaky ny avy mandeha vakansy, efa isaky ny avy miala sasatra isika dia mifady hanina foana itsika eto isan-taona. Ary eo amin'ny volana voalohandohan'ny septambra io foana tsika no mifady hanina ho an'ireo izay mbola tsy dia mpiaraka taminay teto. Mifady hanina zany tsika amin'ny sabata sy lahady. Ny fiadintsika nafarana teo dia nitentsika hoe teo ny listany zavatra izay tsika mavaka. Efa maro ny joro vavolombelona tamin'ireny fivadikanana ireny, na dia tsy hainareo miariary eto aza, fa dia tanteraka ny zavatra izay mba nentiny tao anatin'ireny.
amin'ity tsika tena ny fanamitsika dia zao iverina amin'ny kery isika, iverina amina firehetana azadinao fa efa akaiky ny fiavian' Jesosy dia anomana an'izany iomana ho amin'izany isika. Tao anatin'ny fivadikana inona ny zavatra mitranga? Tsy mbola valim-bavaka tamin'izany fa inona fotsiny ny azo? Teny fikasana. Ombanao raha mitany rano ianao raha mamaky ny afo ianao dia tsy ho may, fa namaky afo nge fa nataony an'izany fifadikanana zany. Fa nisy orana an'Andriamanitra efa voaray meloa ny teny fikasana. Ary teny fikasan'Andriamanitra io no tokony hiandrasantsika ny fataterana. Fa ny ten'Andriamanitra dia tsy miverina ny aminy raha tsy mahatateraka ny asany eo amin'ny fiainan'izay olona nandray azy. Mirotsaka zany ny teny fikasana iny dia tsy miverina ny amin'Andriamanitra iny raha tsy tateraka tamiko sy taminao. Ary teteny aminao androany hoe mety manoloana zavatra mitakotaky ianao amin'izao fotoana izao, na mety tena sasamiandro anatina fiandrasana valim-bavaka, fiandrasana vahaolana, fiandrasana fitahiana. Dia teteny aminao amin'ny Salamo 7:30 7 miteny manao hoe miatombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ka manantena azy. Aza tezitra amin'izay ambinina amin'ny lalany dia amin'izay olona manao sain-dratsy. Miatombena tsara. Miatombena tsara zany aza taitaitra. Nenetsika eo ampiandrasana zavatra avy amin'Andriamanitra, eo ampiandrasana valim-bavaka. Mialohan'ny tena hivin'ny valim-bavaka iny dia sarisarina valim-bavaka. Indraindray aza zavatra mandreraka ny fanahano mifanohatra amin'ny zavatra andrasanao no mitranga. Ohatra hoe misy fotoana ianao mety miandry valina viza dia mialohany iny zavatra iny misy zavatra mampikorotana ny sainao be dia be. Ohatran'ny hoe tsy tateraka, ohatran'ny hoe mifanohatra amin'ny mahatonga anao tena hoe antsoraiko tika tsy ho tateraka ity. Misy zavatra andrasanao zany, mialohan'ny hahatongavana io zavatra io, misy zavatra zay fotoana mahakivy anao tampoka izay mieritreritra ianao hoe manam-porofo aminao hoe tsy ho possible io zavatra io. Ary iny no mahatonga ny olona taitaitra, iny no mahatonga ny olona mikoropaka dia manary ny finoany. Fa mbola averiko aminao, raha olombelona ny andrasanao dia ho diso fanantenana ianao. Ary rariny ianao raha tonga dia manao zavatra mialohan'ny fotoana. Ihanina ve na i Paoly indrindra, fa raha i Paoly ny andrasanao, iza ny andrasanao? I Rato. Iza ny andrasanao? Erika. Ary ny andrasanao? I Paoly. Tonga dia mihetseha fa i Paoly tsy ho avy. Fa Andriamanitra tsy Paoly. Alleluia. Andriamanitra ravany. Rehefa miteny fa ho avy dia ho avy izy. Rehefa miteny fa hamonjy dia hamonjy izy. Ninona zavatra mitranga eo? Ny fanahinao dia mino fa Andriamanitra hamonjy. Alleluia. Misy zavatra misahotakotaka alohan'io fa zao za tamin'izany teniko anareo nisy olona nanantrosa tamiko tamin'izany dia etretinareo amin'izany ny mampalaza ny tenako tamin'izany nalaza ratsy. Fa anatina magazay anankiray misy olona anankiroa miresaka momba anahy. I Rato, zao no nanaovantsika anazy. Tao an'izao dia alainy ny polisy azy dia sao misy programa efa mitehana anahy tamin'izany fotoana izany.
fa tao anatin'io magazin io misy olona mahafantatra anahy, misy olona mahafantatra anahy, de io olo io ny teny tamiko satria zany miresaka zareo zany anatin'ny magazin hoe raha vo tsy tonga am'izao izy mitondra vola de andao ataotsika zao za amin'ny efa manomboka mivavaka inona zavatra nitrango izy nareo ny olona zany efa manao programa hatrany amin'ny fitsarana ka hatrany amin'ny polisy hanao an'izao zavatra zao de na ny programa ho atao efa sika ho alaina baraka mihitsy tam'izany ho alainao ampiasana tena ho alaina baraka raha misy Facebook tam'izany mbola tsisy Facebook fa raha misy Facebook ngamba am'izao na tam'izany de efa le ho atao live mihitsy ngamba ny aretena anaty tam'izany. Fa ny zava-mahafinaritra de zao Andriamanitra efa niteny fa tsy hanala baraka. Alleluia. Zay amin'ny miandry fitahian'Andriamanitra mba hipoaka. Atao ambadiky zany manomboka miotakotaka ny any amin'ny ily any amin'ny sisiny ilany aty amin'ny côté any Andriamanitra manomana amin'ny lamary Andriamanitra tsy taitra. Andriamanitra tsy mikoropaka. Za zany miteny anao fa io fiainanao io ianao no mikoropaka amin'io, ny mpitazana no mikoropaka amin'io fa Jehovah Andriamanitra tsy mikoropaka amin'io, tsy mikoropaka amin'io izy. Aleo hikoropaka zay hikoropaka atsy fa ny anao nke tsy ny sainao sy ny vatanao intsony ny andron'Andriamanitra ny anaty fanahinao an'izy miatombena tsara. Raha Jehovah no andrasanao miatombena tsara fa tsy mbola nisy ny tena Andriamanitra amin'ny Salamy 5:20 vakitsika tsy mbola nisy menatra ny andran'i Jehovah ry amanao. Salamy 5:20 mahafinaritra ty teny ty. Salamy 5:20 ao na tena Andriamanitra tsy hisy menatra zay miandry anao e. Alleluia. Io vakiko io Salamy 5:20 andininy voalohany sy faharoa ary ny fahatelo tapany voalohany aminao Jehovah no nandatako ny fanahiko Andriamanitra ianao no tokiko aoka tsy menatra aoka tsy hifalian'ny fahavaliko a. Eny tsy hisy menatra zay rehetra miandry anao. Ny fahavalonao any mety efa manao fety a. Ahitana ny fahapotehanao. Ianao manao inona amin'izao fotoana izao? Tena tsy manao ninina. Ozy ny olona inona zany zao mba hetsika ataonareo mba de ozy anao miandry an'i Jehovah e. De za miteny anao raha ny olona mahita anao amin'izao fotoana izao de ozy ny olona teny efa manary teny nareo ametsiketse. Ianao mivavakeo ve ny olona fa tsy mihetsika? Ianao mivavakeo ve ny olona tsy mihetsika zany? Zay jirony vavolombelona aminareo fa misy fotoana zany eo anivon'ny fianakaviana anivon'ny namana misy zavatra hetsika atao, misy zavatra karakarainana de ny olona no mikoropaka alohanay. Tamiteraka ny finoana io zay a efa vavaka. Tamin'ny finoana teraka io tamin'le crise 2009 reny eritreretinareo fa tamin'ny finoana teraka de tena hoe misy an'iren'le bomba mipoaka reny mihitsy tena le grenady lacrymogène mipoaka eo amin'ny devant ny hôpitaly tamin'izany efa izy teraka andeha teraka. Zay miala ny an-traminay efa mandeny efa vaky ny ranondohany mohatra zany efa tena le hoe tena nataonao fianakaviana ho teraka ny fianakaviana rehetra ndray tonga eo alohanay. Zay de zo fotsiny finoanay tsy teraka anaty tomobile zany ny zanakay na embouteillage ny olona amin'io miady. Ry havana malala teteny aminao androany hoe mitokia amin'Andriamanitra ianao de raha hiandry ihany de miandrasa an'Andriamanitra. Aza miandry olona, aza miandry olona. Raha olombelona ny andrasanao Josefa ry havana mpanompon'Andriamanitra. Josefa nge havana niandry olona maromaro eritreretinao fa za mino fa i Josefa io
na tamin'izy nandeha nigadra io ary mety mba miandry kely an'ny Potifara ihany izy ny patron hoe nampangainy ny vadiny hoe saika hisavika anazy rehefa tonga ny vadiny ny patron zany mba niandry kely any angamba dia Joseph hoe patron kosa mahafantatra anazy zavy patron dia hanao an'izany fa tsy nijereny Potifara koa tonga dia any anaty ny izy ty any anaty fonja nefa tokony misy zavatra tokony ngeryavana afaka mba miteny ny patron hoe na dia niteny aza ny vadiny ihany fa mety mahafantany kely ihany koa nitoetra ny Joseph natokisany fa ny olona tsy misy mijery anao an'izany ny olona tsisy mahalala an'izany ary tsy te hisy halala sy hafantatra an'izany androany za te hampahirintsika rehetra manao hoe tsisy tao amin'ny baiboly olona niandry an'i Jehova ka diso fanantenana ary vitsy ary ny olona tao amin'ny baiboly nanao fahadisoana dia niala meloa ka tsy niandry an'i Jehova te hampahirinao androany andaotsika iandry an'Andriamanitra andaotsika iandry an'Andriamanitra amin'ny fahatokiana ao anatin'io fotoana endasanao io be ny zavatra mifamafao anatin'ny sainao mety hafafin'ny olona zany mety vokatry ny zavatra mitrangy zany fa mbola te hampahirinao manao hoe trangan-javatra daholo zany zavatra afaka mety miseho daholo zany hoe tena arakaraky ny androsonao arakaraky ny endrasanao mampisaritaka ny zavatra io fa zao ry havana rehefa Jehova ny endrasantsika dia ny fiafarany zavatra foana no andran'ilay miatombena tsara ianao miandry an'i Jehova tsisy ninona araka le hira teo hoe dia tsy misy tsony ny voaloboka zaho izy le hira maninona mbola manantenanao foana tena manantenan'Andriamanitra ianao io zavatra andrasanao io raha olona aloha endrasanao azy dia teteny aminao hoe aza maharitra miandro ianao fa reraka eo anao fa raha Jehova Andriamanitra nametrahantsika azy inona ny zavatra efa napetraka ao teo amin'Andriamanitra inona ny zavatra efa nentinao teo amin'Andriamanitra efa tonga be izy amin'izao fotoana izao sa mbola tsy tonga ary efa tonga andana misaotra an'Andriamanitra ovay indray ny zavatra andrasanao aza mety mijanona eo amin'ny zavatra anankiray zany sarafana tsy mety manana an'izany inona ny nofinofiko zany inona ny tanjoko inona ny tena mba tanjoko nofinofiko satria raha misy zavatra ray tonga eo amiko dia mbola te handroso indray misy zavatra ray tonga eo amiko dia mbola te handroso ambonimbony indray mbola te handroso lavidavitra kokoa indray rehefa tonga ny zavatra andrasanao tamin'Andriamanitra mametra zavatra ray hafa andrasana indray za Andriamanitra miandrana nyity indray halleloia misy marikeny aloha ny ten'Andriamanitra tratra ny androandry araba soa araba tsara misaoran'Andriamanitra midera azy fa lehibe ny voninahiny halleloia fa mametra sady indray ianao zavatra ahafahanao miandry azy ny miandry an'Andriamanitra ray havana dia tsy mba mandiso fanantenana naovinanao zay no mahafinaritra miandry an'Andriamanitra aza leo miandry an'Andriamanitra ianao aza leo Andriamanitra natao andrasana fa Andriamanitra koa na metoko fa ho avy izy halleloia Andriamanitra koa na metoko fa ho avy izy ary na roviana ao dia ho tsarovan'Andriamanitra ny teny nomeny anao ny tenin'Andriamanitra hoe dia natsiaro any Abrahama Andriamanitra dia natsiaro ny zanak'Israely Andriamanitra atsiaro anao any Andriamanitra ary tsy menatra ianao miandry azy aloha ny olona hijery tsy maninona mihitsy atao fantatry ny olona fa miandry an'i Jehova ianao
ozy olona aiza ihany dia zao tenenina ho avy ka tena ho avy meza ny olona ianao raha pisy fa mbola tsy tonga fa zao mbola sahy ihany ny tena tena ho avy io hoe fa za koa androany ny tenanao fa mbola ho avy ary tena ho avy ary tsy maintsy ho avy tsy maintsy tonga fombatsika miandry an'Andriamanitra fa fomba an'Andriamanitra koa ny tonga ry aminy tsy mbola nandiso fanantenana za mitso vavim-belona aminao mbola tsy nandiso fanantenana an'Andriamanitra hatramin'izay nindrasako azy zay betsaka zay zavatra nindrasako azy zay a maro zay zavatra nindrasako azy zay a fa ny zavatra isaorako azy mandraky ity ny androany tsy mbola namela izy tsy tonga teo tsy mbola nangahiay teo a androany atsofoy oka ny fananao ny miandry an'Andriamanitra aza bakony ny sainao aza mora manao hetsika ianao aza mora manao hetsika voalasa miankana tena tendrombohitra Mosesy dia tsy nahandra ny Arona sy ny zanak'Israely fa tena tonga tena nanao ombola kely volamena satria io zay tsy verina tsony angamba iny tsy fantatritsika zay nalehan'iny fa nao naova tahaka ny Josoa i Josoa teo anelanelany Mosesy niakatra tany tendrombohitra ny zanak'Israely nijanona tetỳ ambany fa i Josoa nijanona teo antenatena ny tendrombohitra naniny niandry amin'ny Mosesy fantany fa tsy nandaingy ny lehilahy iny raha hiteny fa mbola hiverina satria lehilahy iny dia nilaza ny tenin'Andriamanitra ka rehefa hiverina iny alao ny olona naombola kely volamena fa za ozy Josoa za miandry fa tsy maintsy miverina iny ho tahiny tompony antsika menakavy atoko sy mino fa voarainao zay afatra zay tsy dia lava ny fotoanantsika androany raha pitsika manao misimisy raha mbola samy verinaina daholo fa tiako ianao androany tsy hanary toky tiako ianao androany amelona ray ny fanantenanao ozanao efa hery zay nindrasako zay fa za mbola mitenao mbola miandrasandray raha Jehovah andresantsika eto dia mitenao mbola miandrasandray fa tsy mahafaty antoka miandry an'Andriamanitra tsy mahafaty antoka ny miandry an'Andriamanitra ry havana tsy mahafaty antoka ny miandry an'Andriamanitra ry havako tsy ho diso fanantenana ianao raha Jehovah Andriamanitra nandrasana mahay rezy zany ralasana bavoko zany tsy olombelona nandrasantsika tsy olombelona nandrasantsika raha zavena izy tsy olombelona mpanantenanao fa raha ihany fampanantenana ndala mandray fampanantenana nomen'Andriamanitra ireo teny fikasana maro Alleluia fa tsy ho diso fanantenana kory ny olona nanadino adinony le lehilahy Josefa adinony tanteraka mihitsy ny momba azy fa ny zanak'Israely na dia nisy aza fotoana nametrahan'Andriamanitra azy elaela raha olona niresaka taminao 10 taona lasa angamba miteny indray avy eo mety tsy tadidinao feo an'izy amoa zany fa ny zanak'Israely 500 taona 300 taona taty aoriana miteny indray ry zareo ozy Andriamanitra ninjay le feo anjanana tadidiko le feo ary zao ho avy indray aho Alleluia androany ianao afaka miteny hoe araka le teny Josefa teo any amin'ny 24 amin'ny Eklesiasty 20 hoe mba tsarovy aho rehefa mahita soa ianao tsarantitra ianao asadino aho fa nivaliny zany amin'ny 24 adininy tanteraka ohatry ny teny Josefa tany hoe mba adinoy aho vovoaka eto ianao a fa androany raha Andriamanitra ny teneninao teneny hoe Jesosy asadinonao zany fa ho teneniko anao fa raha mbola teny fikasana tena ataon'Andriamanitra tanteraka aminao za rehefa na mijoko avim-belona aminareo fa maro ny teny fikasana efa mba tanteraka tao amin'ny fiainana misy fotoana tsy iray volana ny andrasako an'ireny ary misy fotoana
folo taona lasa tany nisy teny tonga ankehitriny vao tanteraka amin'ny pohatra ary tsaroko amin'izay fa efa niteny an'Andriamanitra tamin'izany ary mahavelona ny fanantenako fa rehefa eo Andriamanitra io no niteny na roviana dia tsy maintsy tonga izy. Courage ianao fa tsy olombelona ny andrasanao. Courage ianao fa mifamonjenanao tsy eo amin'ny tanan'olombelona. Raha tanan'olombelona ny famonjenanao dia tokony ho kivy ianao fa eo an-tanan'Andriamanitra io. Antsika mbola halatena an'Andriamanitra foana, antsika mbola hiandry an'Andriamanitra foana. Fa rehefa tsy nety io lehilahy io rehefa tsy nety ianao le tsara ty rehefa raha ny fitatary ty dia zao. Io lehilahy io niezaka nanadino an'i Josefa. Kanjo tsy mba nahatsiaro an'i Josefa le lehibe any mpitondra. Fa zao kosa tao ambadika izany Andriamanitra nahatsiaro an'i Josefa. Vao tonga fotsiny andiny faraika amby efapolo nanofy amin'izay Farao. Nampanofisin'Andriamanitra Farao ary nanomboka teo amin'io fotoana io. Io Farao nanofy io Andriamanitra nahatsiaro an'i Josefa. Satria tsy hisy intsony afaka mandika ny nofy io afa-tsy Josefa. Andriamanitra nahatsiaro an'i Josefa zany sady nitodika tamin'ny Farao dia nampanofy an'i Farao. Nanofy Farao tsisy nahadika ny nofiny. Ary tamin'izany fotoana zany tsaroany ilay lehilahy tampoka any amin'ny Genesis 1:7. Dia teny tamin'ny Farao lehilahy lehibe ampitondra kapoaka ilay nanadino tary zany nanao hoe tsaroko ny fahadisoko. Inona ilay fahadisoana? Dia nanadino an'ilay zanak'Andriamanitra ny teny taraina tary. Zao ravana raha manadino anao aza ny olona vita an'Andriamanitra mikasika ny olona io amin'ny fotoanany atsiaro anao amin'izay. Dia tsaroan'ilay lehilahy amin'ilay any am-ponja misy olona ohatr'izao ohatra ny tsy teo nampangalana ny Josefa. Nalaina ohatra ny tsy teo. Any amin'ny 7:10 amin'ilay Genesis 1:10 dia napaka naniraka Farao. Naniraka Farao ka napaka an'i Josefa dia nalaina faingana. Amen. Nalaina faingana niala tao andavaka izy. Tanao rehefa ny fotoana elaela andrasanao an'Andriamanitra io. Amin'ny fotoana tsy ampozinao tonga aminao farak'izay aingana amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Ry havana ndrisika hiandry an'Andriamanitra. Ndrisika hiandry an'Andriamanitra. Ako teneniko anao hitsoriko avimbelona aminareo fa misy fotoana ny filoham-pirenena frantsay vao aingana ny teny hoe tsy manao zany raha dika amin'ny teny malagasy hoe fin de l'abondance iny. Hoe ohatrany hoe tsy hisy tsony vitatra eo ny fiadanana, ohatra hoe tsy hisy tsony ny fahafenoana, ny zavatra ohatry hoe mitobaka, ny fitahiana ohatry hoe raha dinina zany izy ohatry hoe manomboka dia sereo fekibo miafy maina kely sy ny sisa sy ny sisa. Za rehefa tsy mba meno an'ireny, ireny tsy tanteraka amin'ny fiainako ireny. So rehefa avomelona aminao ny fotoana nitenenana an'iny zavatra iny, ny tena natsapahana imenakavy kely, tena fitahiana matretrika teo amin'ny fiainana eto tokantrano. Teneniko anareo zany. Hitanareo tamin'iny fotoana le fanteniko anareo teto foana fa tamin'iny fotoana le confinement iny le hoe confiné tamin'ny 15 mars 14 mars 15 mars tamin'ny 2020 ny orory ny olona, maina ny molotry ny olona. Vao tonga amin'izay ny andro ny confinement, ny posahana fahasoavana tsy nisy ohatr'izany dia tonga. Nidy hamatraminy niaraka tamin'ny fahasoavana izay menakavy kely tamin'izay. Satria manino tsy olombelona no mandidiny ny fiainako, tsy olombelona no miteny zavatra amin'ny fiainako, fa ny Andriamanitra no mandidy izay tokony manahy. Rehefa Andriamanitra miteny hoe fiadanana dia fiadanana izay ny anahy. Na iza na filoham-pirenena na prime ministre iza niza hiteny zavatra eo anoloko, ny any Andriamanitra ny anoko, ary ny Andriamanitra rehefa miteny dia manana tanteraka.
hotahiny tompany antsika menakavy atoky sy mino fa voarainao zay afatra zay adino le lehilahy Josefa nanadino an Josefa ny olona fa rehefa Andriamanitra am'izay ny natsiaro an Josefa narehetra zay nanadino avida ohatra tsarovy ty olona ity inona ny nataony taminareo tonga de alleluia tonga ny fitahin'Andriamanitra mivoaka atao andavaka faingana de faingana de mitahiny tompony fiainana mitahiny tompo koa re tsika menakavy matoky sy mino fa voarainao zay afatra zay tsy olombelona ny andrasanao fa courage ianao tsy olombelona ny nanome toky anao fa courage ianao tsy olombelona ny nanome teny fikasananao ny olona nanome teny fikasananao vadinao aza ny teny fa tsy anaranao ity anao na misoa na mitsara na malahelo anao na manankarena anao na masalama aiza izy zao vavy kely ray mba tsaratsara kely ny anao kosa de nanatinoany anao nandray ary tsy tsara ny anao kosa fa Andriamanitra kosa tsy manadino anao Andriamanitra tsy manakalo anao niza niza zany ary Andriamanitra tsy manadino ny teny nataony taminao hotahiny tompany antsika menakavy mandrosoa mifalia de miandrasan'Andriamanitra miandrasan'Andriamanitra aza manaiky mikorotana ny saina aza manaiky mikorotana ny fonao aza manaiky miozongozona fa tena teny fikasana ny fandraisinao io natao aniza aza ny teny fikasany natao atsika zay mandray rehefa eo tafity anao de tafity anao zay na de rendrika aza io samboka ireo afaka ho tafity amin'ny tanan'Andriamanitra fotsiny ianao rehefa ho todi-soa ianao rehefa todi-soa ny anaranao tsy ny tomobily andalanao iny ny tokonao fa ianao todi-soa alleluia mitahiny tompo anitsika menakavy aizako olombelona aminareo rehefa zay moa tamin'ity tany amin'ny faritra Varatra tany zay nanao vacances tany amin'ny faritra tany à Boulogne-sur-Mer tany à Touquet tany à Ardelot tany à Berck tany amin'ny faritra Varatra iny nisy zavatra nitranga talohany an-dalana tsika rehetra moa zay samy mba mikarakara fiarakodia ngamba rehefa andeha lavitra ka niany nisy choc nahazo ny pneu ako zay pneu ny tomobiliko de nisy nisy rovotra le pneu de nanao efa nanao commande le pneu pneu tomobiliko somary tsy tonga de pneu hita eo eo zany fa somary atao commande izy satria somary ngezangeza le pneu de ina ozy ianao za fa nanany zavatra nitraka efa ho tapabolana melohan'ny andehanany vacances de efa nanao commande le pneu za de tonga am'izay fotoana rehefa tombotombotra any ny fotoana tenen'le garage hoe tonga avy am'izay fa tonga le pneu nefa ny olana zay tsy maintsy tonga amin'ny tonga eo amin'ny valo sasany maraina ianao ny voalohany eo de lasa ny zavatra ataoko izy ianao taloha zany etiko le tobile amin'ny fito sasany maraina de efa tonga eo ny tomba apetraka eo ny tobile fasa fotsiny nama de mitsorika any ampiasana mamoziny amin'ny valo mandraveriko amin'ny valo sasany ny tobiliko ny eo fa ny olona efa tafiditra daholo tsy voasolo le pneu zay rehefa tsy maintsy andeha vacances lalana tany amin'ny 1500 km mahery tany nalehanay naseorony ankizy tanaty groupe moa ny pozin'le pneu tsy haiko raha mbola hita ato zay raha ohatra ka raha jerena fa zao ry havana pneu efa tena ratsy tsy tokony havita 300 km tso zany pneu zany tena efa rovotra misy mipotra ny toalina n'le pneu tobile efa mavesatra satria tobile ngezangeza fa zao tena o zay Jesosy tsy fananinay tsy mampisolo an'ity pneu ty zay tsy maintsy mandeha réservation ny tranonay efa vita rehetrarehetra tsy maintsy andeha tsy afaka hijanona tsony ny vavaka zay talohany andeha Jesosy io pneu io taloha zay Jesosy rehefa andeha andevona de raha natoky re tamin'ny mbola tsy nino anao hoe am'izay mba tsy vaky de amin'ny finoana tokoa ny tsy vaky le pneu tamin'izany fa zay kosa Jesosy mino ny amin'ny ranao akofanay amin'ny rano eo fa pneu efa ratsy be zany ry avana malala
fa gaga ho any ankizy tato anatin'ny groupe nampisehoana an'izany sary zany na fitanetany amin'ny 1500 kilomètre mahery tany pneu efa ratsy tonga sao matsaratatrany tsisy olana tsisy nandeha autoroute nandeha orana nandeha andro mamay zany tiako tenenanao dia zao ianao a rehefa tsy makafanan'Andriamanitra fotsiny hoe tokony voasolo any nefa ny faranina tsy ny soloana fa ny anay dia zao zay tsy maintsy tonga tsy ny pneu no mitondra anay fa ny tanan'Andriamanitra ka noho ny amin'ny tanan'Andriamanitra na ny pneu ary ka siany tsy manio tsy niova hoa le pneu tsisy niova tsisy ninanana tsisy ny lany tonga sao matsara zay vao tonga zay soloana ny pneu vita somatsara ary havana tsy ny pneu nijerenao manomboka androany fa Andriamanitra miteny aminao hoe mandro soa zany kory tsy midika aza soloana mihitsy ny pneu anareo any anay na tsy voasolo ny pneu anay zany ny antony lahatra maraina ihany fa tsy voaray fa teteny aminao manao hoe matokian'Andriamanitra ianao miandrasan'Andriamanitra ianao minoan'Andriamanitra ianao aza-pitovinao aman'olombelona Andriamanitra ny olombelona afaka mandainga aminao ary tsy haiko impirina andaingan'olombelona ianao impirina anaovan'olombelona fanekena ianao dia tsy tanteraka mandrakitiny androany ianao tsy mbola sitrana mihitsy ny aretim-ponao Andriamanitra mitenanao androany tsy zangeny nampanantenanao e mbola tsy zangeny teny taminao tamin'iny alleloia na rehefa mitojo ny le pneu na jerentsika hoe andao nareo mba ampisehoana zavatra mampahery anareo alleloia misaotra andralatojo aloha ampisehoka anareo zany hoe pneu a ohatrany ahoana zany pneu mety mbola mahatonga 1500 km raha ty andafy mahavoasazy mahavoasazy mandeha amin'ny pneu ohatra zao kananay tsy nataonay fanahinina fa zay mihitsy tsy niraisin'ny garage pneu anay nefa vita commande alleloia fitotentsika hoe efa tapitra fa ampisehoanareo fotsiny ty io jerenareo io ohatra zao ny pneu anay areo iny a rovitry ny pneu iny toile efa mipotra le toile ao atsika zay raha laza ny tomobilato le pneu mbola tsara iny mbola nifiny fa le sisiny voadona dia iny le toile iny efa mipotra io reny efa mipotra ny daholo le vivy kely iny le ohatra ny ty rovitry ty rovitra eto zany a rovitry ty pneu ty dia mpanao pneu efa niteny mihitsy ay tsy azonareo entina tsony io tsy mahazo ohatrany 50 km/h tsy mahavita anareo 100 km 200 km tsony io io le pneu io reo iny le rovitra io mety lavilavitra nga mampahita anareo mety tsy hitanareo tsara mety tenenanareo hoe misaotra ny rahalatotsika tamin'le sary fa navitanay 1500 km riavana izany pneu izany tsy mécanicien enonao rehefa Andriamanitra miteny hoe mandro soa mandana ampitomboky ny finoanareo io dia mandeha mandeha 130 km/h zay mandeha amin'ny autoroute tsy manana tsy manana ninino zao fantatray Andriamanitra momba anay alleloia hotahiny tompany ianareo na re teny fikasana ianao teny fikasana atao amin'ny baiboly nareo zay mifadianina tamin'ny farany teo nanoratra zavatra reo tanatin'ny fangatanareo tanaty taratasy tao dia zao atao tsy Andriamanitra tsy olombelona no nametrahanareo an'iny fa Andriamanitra misy nefa tanteraka hisory azy misy mbola tsy tanteraka miandrasa azy fa Andriamanitra andrasanareo fa tsy olombelona hotahiny tompitsika rehetra iverina eno an'ila toeratsika maranantsika ny fotoana dia hivavakantsika aorianan'izany dia menofinaritra isika menakavy iarahantsika groupe zay maharesy alleluia
toa sy soaneva mahetso nambina tiry ambaramilalina ery kasy mami raha tanina maisarlina sy alaisy miaza na Madagasikara. Alleluia. Mafiolona kada kasy ny mafy lovely Anta Clarisse Tots Marijo. Alleluia. Fichissima Cisella Angelinasi Razana Monica Bertas Macrina Arpina Rakutazaka Jonathan Rosmina Sherina Kodanela. Alleluia. Sylvie misy namana ifanandaho zay nampitanondry nampilatsaka andranomasy kanefa Jehova amafisoka itony nivoady zay nataoko teo anatrianao fony voaresy lahatra fa nininona amizeo dia tsy ala fa ifiditra aminao foany ty zanakao Alleluia. Misaotra anao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity. Mankasitraka anao zay Jesosy satria tanteraka soamatsara teto indray ny fotoana androany. Isaoranay anao Jesosy satria avy aminao
fa nainao masina indray nanokatra ny babako teto androany ary mbola avy aminao ihany koa ny fahasoavana nafahanay tsirairay avy izay tafavory teto tamin'ity an'ity ankehitriny Jesosy dia niangatahako aminao dia mba hahatonga an'ireny teny ireny tena hitoetra tanteraka aty anatin'ny tsirairay avy amoha fizato eny dia azaveranao manadino izay Andriamanitra fa ianao angeno nampananteny tamin'ny alalan'ny teny fikasana isan-karazany tsy mba olombelona nampanantenanay an'ireny raha olombelona nampanantenanay raha olombelona no raha amin'olombelona nanoratana ity baiboly ity dia voafitaka foana izay amin'ireo teny ireo isan'andro fa ianao Jehovah Andriamanitra ianao Jehovah ianao dia ianao rery ihany Jehovah ianao ny lombanay Jehovah isaoranay ny anaranao lehibe isaoranay ny anaranao masina ny amin'ny teny mamy izay tonga taminay tamin'ity androany ity jereo reto mpanomponao tsirairay avy fa miandry anao izy ireo miandry anao zay Jehovah miandry anao zay Jehovah tena miranao zay ary miandry anao sy miandrandra anao zay araka izany hira nataonay izany tena mbola manantena anao tompo tena mbola manantena anao Andriamanitra tena mbola manantena anao zay tena mbola manantena anao androany Jehovah tafio ny herinao zay androany Jehovah tafio ny herinao zay azaveranao reraka miandry anao azaveranao hodikodin'ny devoly ny sainay fa tsy andrandranao saotra Jehovah tafio ny herinao ny tsirairay avy tatany ny tsirairay avy oka tsisy omenatra na dia ray ary oka tena hiatombona tsara miandry anao anatenanao ary ny fanahinay mihitsy nentinay miandry anao ny fanahinay ny anatinay any mihitsy Jehovah Andriamanitra no miandry anao amin'ity fiainana ity na inona na inona na rovina na rovina atovy manantenanao foana izay atovy manantenanao foana izay fa ianao ny tokonay ianao ny ampinganay Jehovah Andriamanitra misy olona Jehovah Andriamanitra niandry anao tanatin'ny fotoana ela nangatajavatra Jehovah na dia ny miandry an'ireny aza tsy sahany atao tsony satria mieritreritra izy fa adinonao ny teny izay nomenao adinonao ny fampanantenana adinonao ny vavaka izay nangatahany tsy Jehovah porifoy aminy manomboka eto indray fa tena mihaino azy ianao ary tsy adinonao ny fiainana tsy adinonao ireo fangatahana tsy adinonao ny hijery ny tsirairay avy Jehovah da io ny tsirairay avy ombanay ianao Jehovah miandrandranao tanteraka izay velominay ireny fanantenanay androany satria tsaronay androany fa tsy olombelona ny andrasanay fa Jehovah Andriamanitra ny Israely ilay rehefa niteny dia matanteraka ilay tsy mba olombelona ka handainga fa izay nitanterahany dia hainy atao saotra Jehovah matoky fanahinao masina melombelona ny fanahy reto olona reto tsirairay avy hamelombelona ny fanahy tsirairay avy ka tsisy atahotra ny andry anao na horeraka iandry anao ary tsisy hodiso fanantenana zay rehetra miandry anao saotra Jehovah vonahitra ho anao dera laza saotra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay dia vosisatama fatra amin'ny ranao tsy afaka hitsaingo na dia litera ray tamin'izay nafafy teto androany fa ninonina no teny izay nafafy teto dia tahaka ny vona fafy tany amin'ny tany lonaka izany aniry amin'ny zatoeny avokoa satria ny fony reto olona reto ny tany lonaka androany saotra ray eo halleloia amen ivavatsika amin'izao fotoana izao ho an'ny firenena ndao mpandrosotsika anabavitsika mamia ivavaka ho an'ny firenena tany tompo arana vavy mamia rehetra rehefa i Jesosy tatera hoe iray ivavaka tondra mavaka ny firenena ny Jehovah Andriamanitra ny masina mbola faly ny saotra sy manome voninahitra ny anarana indray
amin'izao an'izao. Mitotranao Jesosy any amin'ny teny mamy dia nampitondrana ny mpanompo ao Jesosy ny teny mamy, ny teny mahavelona Jesosy teny mampahery ny fanahy ary tena hoe vitsivitsika anatin'ny fonina izany teny fampaherezanao izany Jesosy. Misaotra betsaka anao ny fonay tompo malalaka, misaotra anao Jesosy mbola nampananitra anay indray Jesosy mbola niteny taminay indray voalohany Jesosy hoe tena mbola hiandrenao amin'ny fotoana rehetra vitsy izahay ianao Jesosy milaza Andriamanitra ho avy ianao eny Jehovahandriamanitra olona hiandrenao ny tenanay Andriamanitra na hoviana na hoviana Jesosy olona hiandrenao ny tenanay Andriamanitra ary aoka Jehovahandriamanitra izay rehetrarehetra nandray izany teny izany Jesosy tena hoe hiandrenao mandrakariva Jesosy na dia fiamotsina zany aviavy mihinana mety tranga mitonzao ty Jesosy tena hoe hiandrenao fatikisany amin'ny fitiavana ny fanomponanao izahay Jehovahandriamanitra. Aoka izay Jesosy tsy hitotra amin'izany mihitsy Jesosy olombelona Jehovahandriamanitra mety anadiso fanantenananay ary efa nanadiso fanantenanay Jehova fa ianao anie Jesosy malalanay tsy mba nandiso fanantenanay Jehovahandriamanitra mety nitaretra ihany fa ianao Andriamanitra nanisy ianao andre manome fanantenananay sanandro misaotra betsaka anao amin'izany teny mamy izany. Aoka Jesosy izany teny izany tena hoe iraikitra amponin-tsirairay avy izay nandray Andriamanitra aoka tena hoe hifikitra lalana ny amponin-tsirairay avy sy tiany mpanadiny izahay Jesosy fa tena hoe tiany mpankatompenao izahay Jehovahandriamanitra. Misaotra Jesosy hamory vato hoe Jesosy izany teny izany amponin-tsirairay avy misaotra betsaka anao Jehova ary ankehitriny Andriamanitra mba afaka ny firenenay fantatraka tsy misy miafina eo anatrehanao ny firenena malagasy Jesosy eo anatin'ny fahoriana Jesosy ny famotrana ny lasaka mavesaka Andriamanitra ny fahotana Jesosy ny opampana Jesosy ataonay ao Andriamanitra Jesosy mifoana ny firenenanay amin'izao malalaka mamindrafo amin'ny firenena malagasy Jesosy fantatray fa mpaniratsiraka manalafitenao ny fona Andriamanitra hietaka raha mitotaka ny masoandro tsy manao izay fa tsy matetika anao Andriamanitra fa isaoranay ianao Jehovahandriamanitra mbola nindranona koa mbola tsy nampiasa fahasinjeranao Jesosy amin'ny firenenay Andriamanitra isaoranay ianao Jehovahandriamanitra no mbola fitantananao Andriamanitra mbola velona somatsara Andriamanitra mbola tsy potsy tanteraka ny firenenanay Jehova. Misaotranao amin'ny tsirairay avy ary ankehitriny Jesosy mitondram-bavaka Jesosy izay maratsy Jesosy mariny maratsy Jesosy anatin'ny fandriam-pahalemana Jehovahandriamanitra tena hoe anao any Andriamanitra mandalana amin'ny fony tsirairay avy anao any tompo malalaka izay dokotera ambony dokotera anao any anome fiadanana Andriamanitra izay azonao mbola mindrana koa amin'ny firenenanay itsy Jehovahandriamanitra sy trano maratsy Jesosy izay mahaza tsy manan-koanina tompo anao any tompo anome hanina zay sahaza ho azy izy irey izay ho any mpitondra izay toetra ny tsirarina Andriamanitra no tsy fisina noho ny amin'ny tsy fisina Jehovahandriamanitra mangataka aminao Jesosy ianao any hitsinjo manokana ny masonao tompo malalaka ny amin'ny hindrafonao Jesosy malala hitariny firenenay Jehovahandriamanitra ary aoka tompo malalaka tena hoe hifikitra aminao ianararoatra n'izao andro farany izao firenenay Jehovahandriamanitra aoka mbola velona izahay Jesosy na dia fantatray fa ratsy aza ny firenenay Jesosy mangataka aminao Jesosy dia tsy hitsahatra izahay Jesosy hitondram-bavaka foana Jesosy ny firenenay io nao ane hitagy nao ane hiaro ny tsirairay avy nao ane nasitana ny marary nao ane Jehovahandriamanitra indrindra ny tritra tena hoe hamangy ny mpanomponao Jesosy tena hoe mandeha amin'ny fahasahorana anao ny mpanompo izay fa mitombo ny filazany tsaranao Andriamanitra fa tsy vola mankarena tompo tena hoe andeha amin'ny fitiavana Jesosy tena hoe itiany mahanda sy izay rehetra madinika anao any Andriamanitra hitany firenenay mba mandrakariva misaotra betsaka anao Jehovahandriamanitra matoky mananteny izahay Jesosy raha ianao any tompo malalaka fomba ny firenenay dia ho avy sy ho voatato koa ny firenenay
misaotra anao any amin'ny zava-drehetra misaotra Jesosy io. Amen. Alleloia, sotra betsaka andranam-bavitsika mamia tao anatin'izay vavaka matsiro izay nentiny teto izay. Dia Andriamanitra manankirepa-savana ane amaly fitianao ranam-bavy mamia dia tongava amin'ny ambony indrindra misaotra amin'ny fandraisana anjara dia mahay rezatra ny hatrany fanatera amin'ny ankonanao ranam-bavy mamia. Dia misaotra antsika rehetra ihany koa tonga teto naharitra nino hatramin'ny farany zay ny fandarantsika teto. Raha mbola sika amin'ny rahalanitra Jesosy dia eo netindrentsika rapitso amin'ny fandarana vaovao manaraka. Azadiny nareo izay maniry ary fadianina aminay manomboka amin'ny sabata sy alahady zao dia rapitso alinareo mandeha fiaimpiampo tsy zao fa rapitso alina ao aorianan'ny fandarana na ao anaty fandarana dia anokafako gropy anankiray isika dia ao isika no mifampahery dia mila mampiditra zoom ihany koa nareo. Zay dia samy tahin'ny tompo dia misaotra anao nahatrany hatramin'ny farany. Ny fiarahantsika eto nitapitra fa ny fiarahantsika mbola miteo foana amin'ny akiradio.radio12345.com ahafahanao mihaino hirahira raha-pilazantsara teny vazaha amin'ny teny frantsay, amin'ny teny anglisy, amin'ny teny malagasy. Dia misy totenjaky ny adiny telo amin'ny 1:07 amin'ny 1:07. Samy tahin'ny tompo mahereza tahin'i Jesosy isika rehetra. Amen.